miwacha nipandesi. Mankasitraka an'ilay zanaka fany masina ambola ahafahako mijoro eto anoloanao amin'izao fotoana izao. Tsy adino ny misaotra an'ilay ray aman-dreny tsy kara-panahy izay tsy mitsahatra mikolokolo ny ara-panahintsika. Dia mankasitraka manokana ho an'ny louange rehetrarehetra izay manaiky isoloko tena eto androany. Dia mankasitraka anao izay namalo ny antsony Andriamanitra. Amen. Alléluia. Teny aminao zany ihany hoe ataovy izay ionanao amin'Andriamanitra. Amen. Tegna ataovy azo antoka mihitsy hoe miona amin'ny Jesosy ianao. Tegna ataovy azo antoka mihitsy hoe tegna hoe io anao dia i Jesosy. Amen. Satria tsy misy olona miona amin'Andriamanitra zany ka tsy miova fiainana. Amen. Zay rehetra niona tamin'i Jesosy raha mamaky baiboly ianao dia niova fiainana. Alléluia. Ka teny aminao zany ihany hoe katsao ny fanatrehan'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Aza magnaiky ianao raha tsy hoe miona amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Aza magnaiky ianao raha tsy miona amin'ilay tompony voninahitra. Aza magnaiky ianao raha tsy miova fiainana anao mba tsy hitovy amin'ny diranao akato ny voanao. Amen. Te hampatsiahanao za ilay tantaran'ny Petera agnaty baiboly. Tamin'ny fotoana izy mbola tsy niona tamin'i Jesosy dia etsika jiaby angamba ilay tantara hoe mpagnarato izy. Dia tamin'ny fotoana izy mbola tsy niona tamin'i Jesosy dia tsy nahazo trondro mihitsy izy. Fa ny minitra izy niona tamin'i Jesosy dia nahazo trondro maro dia maro dia maro. Même seka lentika mihitsy arasamby satria tegna hoe nahazo trondro maro i Petera. Satria nagnino nitratra tamin'i Jesosy. Zany hoe niova ny fiainan'i Petera. Ary mbola niteny taminanjy koa raha Jesosy hoe manomboka androany ozy izy tsy ataoko mpagnarato tronontsony ianao fa ataoko mpagnarato olona. Amen. Alléluia. Nisy an'ilay vehivavy Samaritanina koa raha vao niona tamin'i Jesosy izy dia niova fiainana. Zany hoe efa tsy tahaka ny teo aloha tsony. Androany manonona teny aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy tahaka ny diranao tato sy ny voanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona izay endrika problème no entinao niditra tato.
Eto Jesosy anovany fiainanao. Atao voa amen. Eto Jesosy anovany fiainanao. Alleluia. Ka manasanao ahitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Andaotsika hidera an'ilay Andriamanitra mpanova fiainana. Andaotsika hankalaza an'ilay Andriamanitra izay anova ny fiainanao io. Amen na. Raha marary ianao dia ho sitrana. Amen. Ninona izay olana dia Jesosy hanome vahaolana. Amen na. Ninona izay tsy haiko hoe inona izay endrika problema entinao eto amin'ity toerana ity androany. Fa sako milaza aminao fa eto Jesosy anova ny fiainanao. Amen. Ny angatany Jesosy aminao dia ny fifantohanao, ny etaetanao, ny finoanao. Satria araka ny tenin'Andriamanitra izay milaza hoe tsy misy azahoana sitraka amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'ny finoana. Ka manomboka amin'izao fotoana izao dia voleo anatinao ny finoana hoe Jesosy mihaona aminao hoe za androany dia miova ny fiainako. Mankasitraka fanay masino. Fa mendrika hoderainy ianao satria tsara loatra ianao. Tsara loatra ianao ary tsy misy ny tohanao, tsy misy azoarana amin'ny fahalebiazanao. Jesosy ianao dia lalana sy fahamarinana ary fiainana. Misy sandrata eto ianao fanay masina. Misy sandrata eto ianao Jesosy. Tiaka ianao hideran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Tiaka ianao hanandratra an'ilay mpanjaka masina Israely. Tiaka ianao hankalaza an'ilay Andriamanitra tompony tompo. Misy sandrata ianao Jesosy. Mendrika hoderainy ianao. Mendrika hankalazainy ianao. Alleluia. Mendrika homem-boninahitra ianao. Misy sandrata fanay masina. Tiaka ianao hanandratra ny tananao amin'ny lanitra amin'izao fotoana izao. Dia manomboka hifantoka tanteraka. Halleluja. Ny anaranao medicio terai ianao mankalazanao zay Jesosy satria mendrika indrindra ianao. Tsika rehetra hiara ilaza hoe mendrika hoderainy ianao Jesosy. Halleluja. Ianao Jesosy mendrika indrindra ny anaranao. Tenena trano hoe mendrika hoderainy. Ianao Jesosy mendrika indrindra ny anaranao. Azarera que ianao miteny hoe mendrika hoderainy ianao Jesosy. Ianao Jesosy mendrika indrindra ny anaranao. Mendrika hoderainy. Mendrika hoderainy ianao Jesosy mendrika indrindra ny anaranao. Mendrika hoderainy ianao Jesosy. Mendrika hankalazainy ianao satria tsara loatra ianao. Lay Andriamanitra mpanova fiainana. Lay Andriamanitra mpanao fagagana. Lay Andriamanitra mpanasitra. Misy sandrata eto ianao. Mendrika ianao mivoninahitra mandraka izay. Mandraka izay. Mandraka izay. Mandraka izay. Misy sandrata ianao fanay masina. Misy sandrata ianao Jesosy. Reso ny toeranao amin'izao fotoana izao. Reso ny dera, reso ny atsa, reso ny voninahitra mandrakizay. Atoloran'Andriamanitra ny voninahiny amin'izao fotoana izao. Anao reriany Jesosy ny voninahitra. Mandraka izay. Mandraka izay. Tsara loatra ianao.
masina ianao, masina ianao, masina ianao, masina ianao, tsy misy azo arana falebiazanao, masina ianao. Tiako ianao anamasina an' Jesosy amin'izao fotoan'izao. Tiako ianao hiteny amin'ny vavanao hoe masina ianao Jesosy masina ianao fany masina. Miondrika eto anatrehanao zay fa masina ianao, mendrika ianao. Halleluja, misandraka Jesosy. Andatsika rehetra hiarahira amin'ny feo malefaka hoe masina. Lohanzy rehetrarehetra hiarahira hoe masina. Misandraka eto ianao Jesosy okaidiny eto mierinao. Halleluja, halleluja, wanitupu pansaka mae. Misandraka Jesosy malefaka avy amin'ny mpitendry, mangataka fiankira malefaka avy amin'ny mpitendry.
Arefy ho anao Jesosy amin'izao fotoan'izao, anandratra azy. Tenenao amin'ny vavanao hoe masina, masina, masina. Aza reraka ianao miteny hoe masina, 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 masina ianao Jesosy. Miteranao zay, manandratra anao zay, manome voninahitra ny anaranao zay. Fa masina ianao, masina ianao, masina ianao. Halleluja. Jesosy, tsy reraka izay nideranao satria izay reto dia noforononao anambara ny fiderananao. Zany ny antom-pisinay Jesosy, dia nideranao. Raha napetrakanao ambony tany izay Jesosy, raha namboarinao izay Andriamanitra, dia noforononao anambara ny fiderananao. Manaiky izay Jesosy, manaiky izay hompideranao. Ary tsy tsahatra izay hiteny hoe lehibe ianao, lehibe ianao. Tiako ianao tsy tsahatra ny hideran'Andriamanitra satria car il est glorieux, il est digne de régner. Amen. Rokamanara bababa yeshakata Rika malera kato, ale mangazala ramamaye. Resin fiderananao androany, resin fankalazananao androany Jesosy. Resin voninahitra mandrakizay, mandrakizay, mandrakizay fanemasinao, mankalazanao zay. Halleluja. Eza ny fideranao an'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons, nous élevons.
Mananda chanoza ifane masno. Famech kuderane no. Mech kuderane no. Mech kuderane no. Mech kuderane no. Jesosia. Misakata yechano. Tikianambula yivava kachan. Asanjat Jesosia mzoftonzo. Asanjat le panzak. Asanjat le anjamancha tupuntum. Le anjamancha nyabunjich. Midera nozei. Famechka yano. Fatsare no. Simisen tua no. Simisa zuara nam fale piazza no Jesosia. Hallelujah. Makasicha kanyam fana cheano. Misocha nyam fana cheano. Etiano fana masnam zoftonzo. Le Saint-Esprit est là. Rikata malara mamaye. Rekamalara boshakalara baya. Rekamalara mamaya shakalara maya. Rikamamaya lara babaya shakata. Ereketelere mama manzalara mamaye. Avela ne yanofane mas. Ichanse chetom zoftonzo. Atov zetina watofane masno. Manekin shitaria noze. Etianofane masno. Atov zetina watom netzrere yav. Vangin yul no. Vangin vaoka no. Fane masno. Atov zetina watom. Etianofane masno. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Si le Saint-Esprit est là. Amen. Atov zetina watov anjuan fane masno. Le Saint-Esprit. Atov zetina watov zofton zofane masno. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent. Si j'arrête la tafatzane et ton joie, amen, nara Jésus. Amen. Ça dit et toi ne pas s'en par sa puissance, par sa puissance. Yarret, narret, Rava. Les s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance. Nous n'y avons pas de masno, des sites nous n'y avons pas de masno, des mi-fan problèmes à récharer. Nous n'y avons pas de masno, des mi-ouvan chena nayanjuan. Alléluia, alléluia, alléluia. Makasi jagafane masno. Andawa totsika, simis fenkirawe, les maladies s'enfuient. Le voir, les paralytiques sautent de joie. Si chiarej, tenenom favano anjuanwe. Manova déclaration et noms of tonzo. Les sourds l'entendent. Nous n'y avons rien fan et masse. C'est ta terre que ça y anjuan. Amen. Asitska batterie, le maladie s'enfuit.
Nositranonao zay nomenao hery zay rekatamalaramamayeshaka anao ny fiderana mandrakizay 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 fanay masinao mankasitraka misaotra Jesosy. Alleluia alleluia. Ndao zay sy anao ite-tanana ho an'ny fanay masina, ndao zay sy anao ite-tanana andraisantsika ny fandarana manaraka. Alleluia. Afaka mahazo toerana antsika amin'ny anaran'i Jesosy. Melohany no manantsika ny fanatra dia mbola mamerina ny filazana ihany ho antsika rehetra izay resy lahatra amin'ny batisany ranobe dia angatahana antsika rehetra hanoratra anarana ao amin'ny ekipany plein temps. Manaraka izay ihany koa misy an'ilay école de solution izay karakarain'ny ray aman-drentsika izay réunion atao sur Zoom dia efa mandeha ny fisoratana anarana dia afaka manantona ihany koa ny ekipany plein temps dia filazana farany ho antsika rehetra izay mitondra telefona mba atao vibreur ny telefona antsika mba tsisy fanelingelenana rehefa avy eo raha sitraka ao ara dia ndao tsika nomana ny fanatra ho an'i Jehova. Ho anao raha ohatra ka olona vaovao ianao ny fanatra atao amin'ny Ziona dia tsy antery fa miankina amin'ny fahatakarana anao rehefa tonga atsany tsisy hoe tsy maintsy manao an'izao anao na tsy maintsy manao an'izao ianao fa miankina amin'ny fahatakaranao sy ny etaetanao fa androany za mba manentana anao hoe ndao tsika mba nomela tsara indrindra ho an'Andriamanitra. Amen. Satria tadio fa Andriamanitra tamin'ny fotoana nanome fanatitra dia ilay zanany lahatokana ilay tegna sarobidy indrindra mihitsy ny nomeny ka androany efa Andriamanitra tsy hiteny hoe ilay zanako io omeo anazy na hoe ny fanananao rehetra fa izay sombony mba nitahiny anao ny androany angatahany dia tiako ianao raha mba nomela tsara indrindra fa aminao androany dia raha sitraka ao raha asandrato ny fanatra ao fa hivavako amin'ny fanatra atsika. Raha eo amin'izao fotoana izao zay tonga ilay fotoana izay hanomezana ilay tsara indrindra ho anao Jesosy tahaka ny nanomezanao ilay zanako lahatokana izay sarobidy indrindra androany zay Jesosy manome andreto vola mankarena reto raisy zany Jesosy mba ho fanatran-kasitrahana ho anao ny teninao ihany koa Jesosy ny milaza hoe aza miseho foana eo anatrehanao raha tsy mitondra fanatitra ho an'i Jehova. Raisy Jesosy reto fanatitra reto mba hoanitra manopofina eo ambony seza fiandriananao. Amen amen. Afaka mandroso ary tsika vanerina tahaka ny mazatra eo amin'ilay kely ny ampafolo-karena ilay maventy kosa ny fanohanana ny asan'Andriamanitra sy ny fanatitra malalaka. Amen. Alleluia. Andao ataontsika anatina fiderana ny fanatitra. Amen. Misy olona afaka hideran'Andriamanitra ve? Andao ary hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Yep.
buku, uefanya buku, rafika sana. Aza mafuyaz ianao. Aza mafuyaz, vizity mafuyanao, hainy atao. Aiza le tianao ho an'i Jesosy e. Ny tompo atao. Ny tompo atao, sainy olasainy io atao. Oefagna buku, rafika sana natao. Aza mafuyaz, izy tsy mafuyanao, hainy atao. Andao resitsika amin'ny Tanana mafy ny ray aman-drenitsika. Aza tsahatra ny Tananao raha tsy tonga tiany mpanompon'Andriamanitra. Amen. Aloha mba hiaraka hitsangana daholo antsika jiaby moana sekoly lahady. Moana zaza madinika jiaby mba mitsangana vetivety. Zare keka mitsangana io kofa mandeha torotiny zare vao mitsangana. Tsika jiaby mba mitsangana vetivety fa misy vavaka hiarahantsika manao. Ny antony agnirako anao mitsangana andeha hanangana ny fiainanao Andriamanitra. Ny antony faharoa agnirako anao mitsangana hiaraka nandran-tanana antsika sagnarato milanitra ny tananao Ankavanana. Dia avereno hoe fanamasinao misaotranao aho raha tonga eto amin'ny toerany ty androany. Dada malalo
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manandratra ny tanako aho hoentiko agnomezana voninahitra anao. Jesosy eo, enao ilay velona ato anatiko, miasa mahery amin'ny fiainako, miasa mahery amin'izay zavatra atrehako, mijoro eto androany, raisiko ny hery, raisiko ny fahefana, ny ozona rehetra tapahako tsy hanan-kery amin'ny fiainako. Manomboka androany Jesosy eo, mitsangana ny fiainako, mitsangana ny projetako, mpandresy aho, tahina ny ara-panahiko, tahina ny ara-bolako, tahina ny fahasalamako, tahina ny fisainako, voatany ho aviko rehetra. Jesosy eo, miantso ny osotry ny fanamasina androany, hidina eto amin'ity toerana ity. Anjaka amin'ny fiainako rehetra, ka ny asan'ny demonia rehetra, rava, ny aretina rehetra, sitrana, ny olana rehetra, mianjera amin'ny anaran'i Jesosy. Mpandresy aho, milamina ny fiainako, miatsara ny fiainako, izay karazana tendrombohitra manoloana ahy, mianjera amin'ny anaran'i Jesosy. Resy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny herin'ny maizina rehetra, resy, rava, tsy ambinino, tsy manan-kery, ho tsara ny hoaviko, ho tsara ny fiafaran'ny fiainako, tsara ny ampitsiko, tsara zay rehetra momba amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ity tanana ho an'ny tompontsika jiaby dia mahazo toerana isika. Afaka mahazo toerantsika rehetrarehetra. Mba tiako raha mba hifampiarahaba vetivety atsika amin'olo mariny anao eo, tsy mila mitsangana aby anao fa mba mitodika hoe arao antegna mba sambasamba ndraiky zany ihany nahitanao. Mba tenena izy amizay amizay mba fatadidiny tsara be. Arao dia sady teneny ray mandeha izy hoe mba faly ndraiky hoe za nahitanao iny ihany hoe. Dia teneny izy hoe tohizo fa tsara, sady asivy bravo mafy be ho an'i Jesosy. Amen. Mialohan'ny tondrako ny afatra Andriamanitra, mba te-pagnasa olo telo zay hijory vavolombelo. Tsy le fipitsangana ake andavanandro fa le tsara nitsangana mihitsy. Izy ke boka fa misy fantapandra tsy maintsy riano ndraiky mitsangana ake niany. Fa izy ke toniany zany le mbola tsara nitsangana regny mba mitsangana. Malakilaky atsika ny. Aza ela avereno an'i Jesosy voninahitra. Amen. Sady asitsika orakoraka mafy be, asivy bravo mafy be. Anarako zany niany voninahitra amin'Andriamanitra ihany tsy voavolombeto. Za zany afaka BEPC dia averiko amin'Andriamanitra ny voninahitra. Prizity agnarako amerina voninahitra amin'Andriamanitra za. Izy ity nisy fotoana pinjiroko volombelona fa tsy taketo. Nisy fotoana za very zaza. Tamin'ny 2023 i zaza io tsy hita. Ary efa nangatahako vavaka tamin'ny papa taketo koa. Averina amin'Andriamanitra ny voninahitra fa tamin'ny farany taona 2025 igny hita ny zanako. Ary tsy maty izy fa velona. Ary averiko amin'Andriamanitra koa ny voninahitra fa za take nagnano asan'Andriamanitra dia somary nisy faible kely za.
dia averiko amin'Andriamanitra ny voninahitra fa tafaverina amin'ilay asa zaho ary akato ny ampiasain'Andriamanitra na averiko amin'Andriamanitra ny voninahitra. Natalia ny anarako nijorako vavolombelona keto tsy narary zany hiditra tato so ny vatako sitrana dia misy koa zaho nanga tamin'ny rafozako tany tambanivolo tambato dia zay nanao tragnarana tamin'ny fito take igny dia nandeha ilay fizarana vola ilay 1,400,000 za tsy takeo dia raha miseko takeo dia tsy nijerevy ny listanahy dia tonga zavy takagny dia nijereko listanahy dia hitako raha io dia nahazo vola nahasa aloha za voalohany 400,000 dia ilay tamin'izao aho nivoaka lista le 1,400,000 dia azoko vola dia nisaotra voninahitra merina voninahitra amin'ny Jesosy za dia lomalaka zay salamseko nandeha tany abazary dia nividy zavatra zay dia nifaniriko raha dia azoko dia amerina voninahitra amin'ny Jesosy za. Menina agnarako zanako tamy alakamisy saiko nalan'olo izy tonga dia niavy lehilahy boka Madeto agny zay tonga dia nanao an'izao izy malako izy anao izy amizay fa io izy misy lehilahy minday moto izy amizay angalako zanako anao sorako an'Andriamanitra fa boatrasiny zanako sy lasa. Remonde agnarako amerina ny voninahitra amin'ny Jesosy misy zanako zanakaravaviko izy io nagnarabady tany Tsirabetaka agny dia tsy salama dia izy koa taty afara tonga taminay dia nindesiko ny vavaka takato niraseko lahatra mihitsy izy fa tsy ary nandeha fiangonana kanefa izy amin'izao nakavoanidina ny vavaka tato sitrana soamany tsara izy eo le zaza amin'izao mivavaka eo vamerina ny voninahitra amin'ny Jesosy. Mamankanto no fahalalany olona maro ahy amerina voninahitra ao an'Andriamanitra raha ny zavatra niraisina teto dia be da be tokoa satria betsaka tsy voatanisana hariva eto ary ny andro raha ny tena marina dia izany tokony nijoro vavolombelona teto voalohany fa mbola tsy vita ty fiangonantsika ty dia nisy ady natrehana tamin'izay fotoana izay sy mamano tetsy amin'ny escalier teo vao tonga tany an-trano tonga dia nitelefona ilay olona dia nilamina ny olana tamin'izay fotoana izay manaraka antsika tokoa ny fahasoavana fa mizatra kely tany ambanivohitra tany izay nisy fotoana namonjy fety izay dia nisy zavatra verina dia efa kivikivy mihitsy tamin'ilay izy satria ilay souvenir tamin'ity vadiko ity dia ohatran'ny nalahelo kely izay za dia efa nivezivezy nitady an'ilay izy tsy nahita dia ohatran'ny nisy fanahy masina mihitsy naniraka hoe mitodia ianao dia za nitodika iny tazako ilay izy nefa fa olona marobe mivezivezy eo hitako foana ilay izy dia manaraka antsika tokoa ny fahasoavana dia averiko amin'Andriamanitra ny voninahitra dia maro azonay teto mizaza raha nandrotsaka tsodrany teto papa tamin'izay hoe mitsangana daholo izay te-hiteraka dia naprisiako ilay vinaty vaviko mitsangana dia nahazo zazakely izay Jesosy mena voninahitra misaotra ty. Alléluia. Mathieu ny anarako ny antony hijoroako vavolombelona eto dia ny fahasoavan'Andriamanitra izay nitranga tamin'ny fiainanay sy vadiko satria tamin'ny herintaona raha niteny papa hoe mitsangana izay te hiteraka dia efa somary nisalasala izy nefa za efa ela za no hoe naniry zaza zany dia nisalasala izy fa niforseny mamanay dia rehefa nitsangana izy un mois après dia nipetraka le boay kelinay dia zao izy zao zay miaraka amin'ny boay kely mandeha mivavaka. Berlina agnarako dia nitsanganaka dia hijoro vavolombelona dia nisy fotoagna zanako tio narary tamin'ny kibony dia nivizitra be kibony niasagnasagna be dia niridiridy beo dia tsy nisy sakafo dia tsisy rano na rano aby tsy sotrony
dia niten'olona hoe andesy orogna amin'olo izy sao dia nahazo raha tamin'olo tsy ndesika amin'olo atao fa ioroko vavahako foana dia nivavahako izy amin'ny alina zany nivavaka ananjy izy amin'ify misy 2 andro tsy nisy sakafo na rano tsy hohaniny dia nivavahako izy dia namaly Andriamanitra dia sitrany soamantsara izy ankianandrony izy sakafo izy amin'ify masony ty fa lalina beo na iabezana aretina 2 andro dia izy amin'izao izy io sitrany io dia averika amin'Andriamanitra ny voninahitra dia Andriamanitra nagnasitrana anazy tsy parasitamôly tsy araha fa voninahitra Andriamanitra nagnasitrana anazy dia faharoan'izay koa vavolombelogno joroky eto koa dia zay tamin'ny indroa herin'ny any zay 2 herina maraigny zay nivavaka taketo koa 2 herin'ny any zay nivavaka 2 herin'ny omaly iramoseko nialanay ao dia zay nda nivavaka tamin'ny 2 herin'ny omaly izy ilazandray hiasa izy miasa bazary be izy magnano sécurité eo araka nefa lambany afindosiny andavanandro tsy hitako dia zay anao defa nivavaka sabotsy izy niasa lahady zay fa hoe magnantegna fô tonga ka izy dia mba ifamalifaly amin'ny zanany zay kanefa izy zay tonga falagna beo maizagna be andragno dia nitendry tsapatonga hoa olo andragnonay akato tsy ambola izy vety dia nantsoviko tamin'ny telefôna izy tsy tratrantso jusque zao dia zahako lambany jiaby avy tsisy hitako dia nivavaka foagna zaho tamin'Andriamanitra satria za tsisy rapareo dia nisy olona ataon'ny Andriamanitra fitaovagna nagnamea vôlanahy dia tsy arakarako amin'ilay nieritreretiko aby satria tsy ampoiziko ilay raha dia nameany olo vôla zay nampiasainay amin'izao io averika amin'Andriamanitra ny voninahitra Fiodisiana angao za mbegna voninahitra an'Andriamanitra satria za nangala BPC tamin'ny takety dia afaka za dia ho an'i Jesosy reagny voninahitra. Alleluia. Raha soa may anarako antony zoroako vavolombelona aketo dia merina voninahitra an'Andriamanitra. Za zany teo nisy problème efa day zanako chauffeur camion Antananarivo tamatavy ny Sirabe dia tsy nampoizina zany le reka lahy tonga dia maty tampoka ho azy tsy narary tsy nagnino dia le telo lahy tafara zany kivy tsy hengy tsy hiasa dia farany dia ndesiko ambavaka hoe miasa foana ma fa fomba ny raha fahazo laby raha karan'io dia farany moko dia nandao ambavaka foana ndao ambavaka dia farany dia niasa dia nandeha niasa amin'izegny izy misy fanomezan'Andriamanitra tsy nampoizina dia nahazo moto izy tamin'ny herinandro ty nahazo tokotany mbola misy zavatra kely mamboarina dia anao tragno dia merina voninahitra Andriamanitra ny dinero dia sorina na lehibe indrindra Andriamanitra. Kondiny angako merina voninahitra an'Andriamanitra fa afaka BBC. Asio teka mafon'Andriamanitra hiara hitsangana antsika sanao Asandratro ny tanako ho anao Jesosy mpanjakako fianao lehilahy mpanjakany foko sanatro
fofana masina mitenena aminay ianao miasa mahery amin'ny fiainanay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy afaka mahazo toerana isika rehetra. Alleluia. Faly ve ianao fa tonga eto androany? Ny fiadanan'ny tompo amintsika jiaby ary magniry za androany mialeto ianao, misy valim-bavaka mitsenanao any avelanao. Mialeto ianao raha marary, misy fanasitranana nandesinao mody. Ary ho anareo zay nijoro vavolombelona teo vao mainareo hijoro vavolombelona fogna atsoatsy, satria ny fijoroana vavolombelona manokatra lalana, manokatra varavarana, mampandresy satria magnome voninahitra n'le avo indrindra anao. Zany ny antony namoron'Andriamanitra antsika mba agnome voninahitra anazy. Zao olona noforoniko azy ao zany manambara ny fideranana. Raha ataonao zany dia ho hitanao fa vao may ampiseho ny fahatsarany aminao Andriamanitra. Ataovy amen. Ka ny fotoanantsika androany dia miavaka kely satria iresakantsika ny zava-miafin'ny io tanana io. Indrindra rehefa mba mivavaka antsika zany ravana. Misy karazana vavaka maromaro efa nianarantsika teto. Misy ny fomba fivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra. Misy ny fomba fivavaka miankohoka, zay natoroko anareo hoe mandohalika ianao dia io tampokandrinao io ataonao mipaika amin'ny tany, miankohoka. Misy dikany daholo regny fomba fivavaka regny. Misy fotoana zany nampianatra anareo rehefa mivavaka, misy fotoana mampirehitra afo. Ohatra hoe mampirehitra bougie ianao sady mivavaka. Misy karazana fomba fivavaka ao anaty fifadikana, zay le hoe vavaka sy fifadikana. Misy vavaka fifonana, misy vavaka fitarainana, fa misy ndraiky vavaka manandra-tanana. Zay azon'olo jiaby atao, na lehilahy na vehivavy, dia mba mianara ianao rehefa mba mivavaka mba manandra-tanana. Jerevy tsara nisy fotoana niady ny zanak'Israely, dia inona ny fomba ndesiny Mosesy ndesiny nanehoana n'le fandresena tagnatina fanandra-tantanana. Dia ry Arona, reo mpisorona nagnampy an'i Mosesy, nanohagny tagnan'i Mosesy igny. Satria asaky fois ketraka le tagnan'i Mosesy midigna ambany dia resy ny zanak'Israely. Fa rehefa misanatra ny tagnan'i Mosesy, mandresy zanak'Israely. Ino antony? Efa ino ndraiky idirana fandresena amina fanandra-tantanana. Jerevo zao tamin'ny maraina ho an'izay nagnatrika premier culte nagnazava kely za fa na zazakely io ary rehefa misy zavatra hiadigna hevitra dia miteny zare hoe mba etsy mba etsy io. Asa ino dikany etsy io? Tsika rehefa te hagnamarina zavatra dia hoe mba marina mafy sady manandra-tanana ianao. Satria amin'igny fotoana igny ianao magnamafy orina zavatra anankiray, maneho pouvoir, maneho fahefana sy hery, maneho fahamarinana ny fanandra-tantanana. Io ihany koa rehefa raha dika dia mitovy amina antenne. Ohatra anao zao raha mampiasa radio, raha vao mitady kasikasoko radio dia ny tananao misandratra no antenne ara-panahy iconnectenao amin'ny tontolo ara-panahy, ny tagnananao io. Zany hoe ndana mba ataova essai rehefa mialeto ianao mba magnanova fahazarana rehefa mivavaka dia mba asandritranao ohatr'izao tananao, surtout tagnanao droite. Ity tagnantsika gauche ty manko natao hisintomana hery, énergie positive, fahasoavana, sodrano. Fa ity raiky ty matetiky milibere an'igny hery igny. Ohatra anao mba mijoroa ianao mba vadinareo, mba ravaran'ny tragnonao, dia eo anao sady manandra-tanana.
eo anao sady magnano déclaration hoe amin'ny agnaran'i Jesosy Kristy tsy haiko ino dolo le zavatra tianao tenena devant ny fivarotana anao. Jerevy rehefa andeha hitsodrano ny zafikely ny Jakoba, nanana zafy izy zanaky Josefa, dia i Josefa fetsifetsy be, ary efa fantany Josefa fa ny zoky no natao ahazo petra-tagnana droity, fa ny zandry natao ahazo petra-tagnana gauche. Dia efa nataony Josefa sahala amin'izay mihitsy ny filaharany, fa rehefa tonga teo amin'ny devant Jakoba reo zazareo, nafamadika anazy ndraiky tagnana anazy. Le araiky tokony ametra-tagnana tato nataony gauche ndraiky, fa le raiky tokony atao gauche nataony droite. Dia raha jerevagna ny tagnana magnano karan'izao dia mampiseho endrika hazo fijaliana, la croix. Zany hoe révélation zay tian'Andriamanitra ampianarana antsika tamin'iziny dia hoe rehefa enao mino ny heriny hazo fijaliana, na zavatra tsy possible ary lasa possible. Le zandry tsy tokony azo tsodrano, lasa nazo tsodrano, fa le zoky ndraiky tsy nahazo. Zay raha ataon'io hazo fijaliana io, misy raha mifamadika ao. Anao le ambanimbaninin'olona ataon'olo tsisy dikany, rehefa devant ny hazo fijaliana, enao ndraiky ny mahazo voninahitra. Zany hoe ny tagnana droite zany revagna dia natao hitsofagna rano, afahagna mandray tsodrano. Dia zay natonga an'le izy na dia tokony atao tato amin'le zoky ny tagnan'i Jakoba, nafamadika anazy le droite nalefany tamin'ny zandry, fa le gauche nataony tamin'ny zoky. Azonareo veloa zay hatreto? Ny tagnana ihany koa dia famantarana ozy izy ny Baiboly. Io zany karazana signe famantarana. Ozy hoe izao ozy no famantarana magnaraka zay rehetra mino, ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany. Zany hoe i tagnana io zany misy herin'Andriamanitra afaka manasitrany. Androaka démonia izy ozy dia hivoaka zany. I tagnanao io zany afaka androagna démonia. Ka raha io ampiasainao amin'ny alalana fanandratan-tanana sady manao déclaration anao hoe zay karazana asany devoly amin'ity quartier-ko ty, amin'ity tragnoko ty, amin'ity asa fivelomako ty, amin'reto vady aman-janako reto, oka ho rava. Satria ozy ny Baiboly ihany koa dia hoe reo tany amin'ny testamenta taloha mampiasa an'le principe fanandratan-tanana mba hanehoana hery, afaka ataonao koa zany tsy fahotana. Devant ranomasina mena riavana Mosesy, ny zavatra nasain'Andriamanitra nataony dia hoe ainjiro ny tagnanao Ankavanana. Vao nahinjitra ny tagnan'i Mosesy Ankavanana, nisaraka roa ranomasina mena. Zay mahatonga anaty hoe antenne izy io, zay ifandraisanao amin'Andriamanitra amin'ny tontolo ara-panahy. Amin'ny fotoana anao mivavaka sady manandran-tanana, connecté anao zay. Amen. Lasa en réseau ianao, lasa manana connexion ianao, dia zay zavatra tianao atao a partir an'igny mandeha daholo. Tompo ane hitahy ianao. Ndray andro koa nisy lehilahy anankiray tagnaty Baiboly tao nivonon'olona tamina torabato, Stefana ny anarany. Io Stefana io rehefa vononjareo dia nahita fahitana, nahita ny Jesosy Kristy io izy nitsangana teo Ankavanan'Andriamanitra. Zay ny zavatra hitany. Taoko zany revagna ity partie droite tsika ty mirepresente présence de Dieu. Raha ianao zany matakatra tsara, mahay mampiasa an'izay zavatra zay, ahita zavatra mbola tsy hitanao ianao. Dia jerevy tsara amin'ny fotoana antsika io mivavaka, mba mianarana moa mivavaka amin'ny tagnanao droite io dia sady manondro zao ianao. Jerevy tsara fomba anaovako anazy, sady manondro ianao. Hoe amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny fotoana izy anao mamoaka décret spirituel. Dia iny tagnanao manondro iny mamoaka zavatra avy aminao koa iny. Le herin'Andriamanitra avy agnatinao koa. Ataovy moa ty zavatra toroko anao ty revagna fa ahitanao hoe ay moa za ty kay olo ampiasain'Andriamanitra. Amen. Tsy haiko anareo raha mba tia magnaraka taloha fa misy lehilahin'Andriamanitra zay tao Nigeria antsoina hoe Tibi Joshua. Io Tibi Joshua io tsy mivavaka maro be zany amin'olo. Raisinao tsy zao amin'ny tagnany fotsiny le marary. Ino marary akato? Vakiny fotsiny dia tazominy, vita ozy. Tazominy, vita. Tazominy. Pasteur Chris ya Kilomé agny Afrika Atsimo, io tsy mandany lera mivavaka ho anao ela be zany. Tazominy amin'ny tagnany droite fotsiny ianao dia vita. Sitraka marary malemy mitsangana, hatramin'olo maty mitsangana.
secret de la main droite. Mipetra ozy izy eo an-tanankavanako amandra-panoko ny fahavalonao ho fitoerany tongotrao. Zany hoe raha takatra ao ny secret ny main droitenao io dia hipetraka amin'ny plasy ny fahavalonao any amin'ny fitoerany tongotrao plasinazy. Ahita ho anao manomboka eto fa io karazana famosaviny, fankahalany, voroky, tsatoky, ambalavelogna, ambalamaty, ajoroy fotsiny ny tagnanao ainjiro. Fa na ranomasina mena ra nanaiky satria natakatra Mosesy hoe ny faninjirany tanana misy hetsiky ny fanamasina, misy herin'Andriamanitra afaka miasa. Amen. Be da be karazana mpanompon'Andriamanitra renarbonke reny mivavaka ho an'olo marobe ohatra izao manao korazady. Io tsisy vavaka marobe taony zany fa tagnany fotsiny asandranao zao. Agny misy an'le Bishop Dag rehefa mivavaka tsisy raha marobe taony fitagnana azy a droite eo atsangany. Da am'izao fotoana zao sitrana le misy marary isan-karazany sitra alahatra aveo mijoro vavolombelona. Secret de la main droite. Mba atao voatra zao hoe ny tagnanao droite raha mba tsy mampaninanao. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ho amasin'Andriamanitra igny tagnanao igny androany, ho fampitankery mahagaga, andray fahasoavan'Andriamanitra, andray fahasoavam-panahy avy amin'ny Jesosy Kristy. Raiso ny hery zany, raiso ny hery zany, raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha mino anao dia raisinao zany androany, marina aminao zany, tanteraka aminao zany. Amen. Amen. Tain'ny tompo ane zasy anao. Dia rehefa mba tsaronao ty lesona ty ka tonga any an-tragnonareo anao, ndana mba sasao amina rano voasy ny tagnanao iny. Manasa tagnana anao. Angalaohatra amina sira ampiasao eo. Angalaohatra amina tantely. Tsy fahotagna mampiasa tantely amina tagnana. Angalaohatra amina citron. Amen. Zay raha mba fantapantanao fa mety hoe azo atao muzika eo. Sasanao tagnananao. Izinao amin'ny anaran'i Jesosy. Ty tagnako ty ho feno pouvoiran'Andriamanitra ty. Ty tagnako ty mba handramby vola be amizay izy ty. Ty tagnako ty ho ampiasain'Andriamanitra hivadika présence de Dieu igny tagnanao igny manomboka androany. Azo atao zany revagna amin'ny fotoana zay hitanao hoe maresy lahatra sy mampety ny saina mampananao. Amen. Jerevo zao fa tamin'ny andro ny zanak'Israely rehefa mihinjitra ny tagnan'i Mosesy dia mandresy zareo. Fa rehefa midy ny tagnan'i Mosesy resy zareo. Ino zany ifandraisan'ny fandresena amina tagnana? Anjaranao mamaly anazy selon ny lesontsika androany. Ka agnatin'izay io tagnantsika io zany revagna raha dika amin'ny tontolo ara-panahy dia fitahina. Fitahina. Ndana mba mampiasa ny tagnanao mba ho fitahina ho an'ny hafa. Zany hoe misy olona na zanakanao na tsy haiko na rahalahinao na havanao tsofirano amin'ny alalan'igny tagnanao igny. Hoe amin'ny agnaran'i Jesosy hoe aoka ohatran'izao nareo, aoka mba ho karanty nareo, aoka mba ohatran'ry nareo. Amen. Ao amin'ny Genesis 48:14 misy an'le niresahako teo i Jakoba nitsodrano ny zanany. Ao Marka 10:16. Marka 10:16. Dia mbola ahitantsika tenin'Andriamanitra koa hoe amin'ny anaran'i Jesosy, Marka 10:16. Ozy ny Baiboly manao hoe ary nitrotro azy izy dia nametra tanana taminy ka nitsodrano azy. Nitrotro azy izy ka nametra tanana taminy dia nitsodrano azy. Anao zany azonao atao tsara raha hitsodrano anao, raha anonona tenim-pahasoavana anao, ampiasao i tagnanao ankavanana eo. Na automobilinareo, motonareo, posiposinareo, kalesinareo, tragnonareo, mba apetraoko hoe tagnanao io hoe ho tahin'Andriamanitra ty toerana ty. Olona mola izy dia apetraka anao amin'ny lohany hoe ho tahin'Andriamanitra ty zanako ty. Sy ny sisa sy ny sisa. Manana droit tsara mihitsy ianao après ny lesona ty hoe ametra tanana satria manomboka misy signe zany magnaraka anao amin'ny tagnanao eo.
Zao izy ny famantarana manaraka zay rehetra mino. A condition anao mino e. Nazavaiko kely tamin'ny maraina ny atao hoe manompo an'Andriamanitra zao voalohany indrindra mino an'Andriamanitra, faharoa mino ny tegnanao. Tsy mety hoe mino an'Andriamanitra foana ianao dia isaka raha ataonao dia mitodika akagny foana. Dia ahoana? Olo mino an'Andriamanitra zany sady matoky ananjy, matoky tegna. Hoe miaraka aminara nga izy a. Zay ny atao hoe mino an'Andriamanitra. Ka manomboka androany sady mino an'Andriamanitra ianao dia dala koa mino fa igny tagnanao igny omban'Andriamanitra. Tsy henoko tsara le amenanao e. Tsy ho anangy le izy fa ho an'i Jesosy e. Ary raha mba fantanao moa fa ny dikan'izany amenana zany dia hoe ho tanteraka tokoa ani zany. So dia verinao dikany hoe amenana dia ho tahina anao pastera. Tsy zay ny dikany amenana. Anao manao amenana zany dikan'izany ho tanteraka aminao le izy. Veriny sasany moa hoe tsodrano paster zany na kadon'ny paster amenana zany. Non, ho anao ihany ny anaovanao amenana. Satria za zotra miteny hoe ho tahina ianao. Dia zay amenana anao zany ho aninao tsy ho anahy. Manarakaraka an'izay a, ny tagnana dia natao anompoana, anaovana service de Dieu. Natao anompoana. Tsy normal anao milaza fa manompo an'Andriamanitra nefa tsisy ravitra mba ataon'ny tagnanao amin'ilay fanompoana an'Andriamanitra. I tagnantsika iny natao anompoana. Ino zany zao mba ataonao amin'ny asan'Andriamanitra. Ho azavaiko misimisy le izy mba ho azonao. Zany hoe ny asan'Andriamanitra zany revana mila atsika. Or nefa ny tagnanao no mirepresente anao amin'ny tontolo ara-panahy. Zay nahatonga ny Saoly nitsofony Samuel rano hoe mandehanao izy ataovy zay azon'ny tagnanao atao. Fa Andriamanitra momba anao. Ataovy izy zay azon'ny tagnanao atao. Ka tandremo atsika zatra malakilaky mandray tagnan'olona io. Voalohany indrindra anao mekimeky mandrambo tagnan'olona io tsy malala fomba. Satria ny tegna fahalalam-pomba raha vao manoloana olo anankiray anao indrindra fa raha olon-dehibe, olo maventy isika, le olo maventy no mandroso ny tagnany aloha fa tsy an-tegna. Tsara ho fantatsika zany, fahalalam-pomba zao zany. Atsika karaha niny vao mahita olo dia karaha le misy raha mangididy regny tagnany tsy maintsy atondrotondro olona ka. Zany mahatonga atsika mora mosavian'olona io, tsotra loatra. Zay olo mifanena aminao dia atondronao agny tagnanao. Dia azagaga anao raha mivonto le izy. Io anery lasanabavy tsy voatery hoe jerevana ty velony anao manambola be anao vao misy mamosavina mialo le. Na dia anao tsotsotra io ara vao jerevan'olona dia fantan'olona hoe ambony be sansany madamo aty. Ambony be fahasoavana an'ity lehilahy ty. Vao jerevana, nao nefa mety nakapa ataonao mety tsisy. Fa ny fahasoavana agnatinao maventy be. Ny étoile anao mamiratra. Dia zay mahatonga olo sasany na izy tompo-tegna ary mametraka question hoe za zany tegna tsy mba miaigna an'le fiainako mihitsy. Satria anao raha jerevanao no olo mahay be. Raha jerevanao no olo tokony ho lasa lavitra. Raha jerevanao anao tsy tokony ho lidroe. Dia afetseny devolo nefa ny zavatra tiany asiagna voalohany amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona dia itagnany. Itagnany. Dia atao amin'izay tady vola tsy mety pare. Ny sasany ara-mona dia fantany ara fa tsy mandeha ny fiainany izy ndesy ny avonavona ananjy io tsara ty agnaton'ny paster David izy. Aloha izy agnaton'ny paster hafa fa tsy azoazoko solomasony alako edy izy to. So dia igny fogna tsy haritra anao. Tahiny tompony anao. Misy ohatran'izany, regny mihitsy izy hoe coincé fiainany. Fa i devolo mamboly avonavona agnatiny akao, anao azy magnety ataonao ino raha tsisy pasy io izy. Agnarany foagna izy raha pasy zegny fiby tsisy pasy. Fantany devolo tsara fa raha mandeha magnatona ny lehilahy io anao dia mety misy zavatra miova fiainao. Anao zazy magnantsagnantsa an'io izy. Bloqué ho agny numéro-ny izy. Io izy karaha zao, ohatran'izany kamaroan'olo. Tetso nisy olo anankiray zay a. Vao niona taminahy voalohany izy dia nampafantariko anazy hoe anao za misy tromba. Dia trombanao io za taminazy tromba mamorery. Ino ndraiky ozy afantaranao zay? Ao za fizay ho izy, mamorery ho izy. Dia
jerevo zao fa misy zavatra zao sosososo tantareko anazy dia nipetrapetraka tao le ranondrakaigna anazy tongava ho anao amin'ny alahady dia mitondrasa zavatra karan'izao fa hivavaka ho anao tsika igny izy tsy hita izy niforany fasiky izy lasa izy après quelques instants izy magnantsona koa ampia hony izy ony fa sahiragna ozy za efa mba ampia za anao za le raha volagniko anao tsy ahoanao fa anao fa mila ampiagna fagnampiagna koa za tsisy maventiventin'igny hoe ataontsika délivrance anao amizay afaka raha mamorery anao io ary anao raha vao fatorany satana zay olo tady agnampignampy anao ataony mahita problème misy olo tratrana olagna ohatran'izany ohatra zany anao hoe managna problème d'argent dia mantaregna amin'olo anankiray anao or nefa natonga le problème d'argent anao tsy phénomène normal fa zavatra ataony devoly amin'ny tontolo ara-panahy dia i olo milaza andiagna me volanao igny na izy tratrany accident na izy misy problème marabola na izy tratrana karazana problème sarbahana satria zay ny asany fanahy ratsy eo jerevitsika tsara karaha nataony Ziona zay olo sambo raiky tamin'ny Ziona azondraha daholo satria nisy malédiction nagnaraka anazy tainy tompony zasy anao ka tandremo nampianariko atsika zany no anzay matadidy lesona io olo andeha iarahanao mampiasa vola io mba efa nydiscernenao tsara ve sao dia misy ozona magnaraka anazy io olo nisafidinao vady io mba efa nisafidinao tsara nydiscernenao tsara ve sao dia olo mitondra kipongon-draha mitondra lapoasy misy olo nirevagna bogose fa lapoasy misy viavy tsara tare fa lagigny zegny olo mipetapetaka aminanzy tratrina lagigny raha dao nefa izy mba misy kolera molitra ve nefa izy mba tsara postisme fa misy lagigny raha voatsela miaraka zay amina namagna ohatran'izao dia misy vehivavy zay miala avy takany dia tonga dia hitako karani hoe misy mari de nuit le vehivavy zany hoe misy fanahy manambady ananjy amin'ny alina raha anao zany lehilahy na vehivavy tafiaraka amin'olona zay misy fanahy manambady anazy amin'ny alina azon-draha anao satria io fanahy io sarom-piaro azonao ohatra zany na le vehivavy na le lehilahy le magnonofo magnano firaisana ranofo amin'olo tsy fantatra rehefa vao mandry andro alina izy masony tsy mipy fogna dia efa mahita karana izy masonany tsy mikipy fogna to dia mahita vandamoro maraha fogna dia iregny olo regny zany verinjare fa hoe phénomène normal io magnonofo manao firaisana io or nefa misy fanahy zany ty anambady anao tsy olo normal ny te hiaraka aminao fa fanahy ratsy dia jereva amizay fa zay olo mikitikitika anao afakasa na izy marary managna problème amin'ny toeram-piasana na izy misy olagna rabola mesahira dia jereva ny olo managna fanahy manambady tsy mba tamagna lehilahy na tamagna vehivavy zany miarakaraka kely deux mois misaraka miarakaraka kely dia izy io tsy raha anao tafisaraka fa misy raha tsy magneky anao hiaraka amin'olombelona normal fa izy le fagnahiny tiany miaraka aminao dia ny olo tratran'io fanahy ratsy io ny tegna loza tsy tiany manao firaisana ranofo amina olo fizika fa ny raha ankafiziny le agnaty nofy na mialan'izany izy ihany mamifalifaly ny tegnany magnano an'le hoe masturbation igny ny mahafinaritra anazy misy anerany evagna olona vao nataoko délivrance zany voatsela tsy tononoko anao zao vagnarany tsy mavita miaraka mivady noho izy raha tsy mijery film x da le vonogny moa zany moa normal avy zany aminao tsy afaka manao rapport sexuel izy amin'ny vadiny raha tsy sady mijery ery ony dia mijery aty mijery ery dia mijery aty dia natao délivrance izy ke zany io afatra afaka izy aveo izy tamin'izany moa ko nyteny hoe za be paster ao zay tsy zay zany teny mangala zavatra ho anao fa mety possible ho zany nao keny ihany mandoa za tsy manda anao keo zany ihany vavagna zao anao mety misy raha zany mivoaka taire fa tsy magnino oziny i taire fa tsy magnino io vao nametrany tany
tsara dia brotsaka tamin'ny salon jare ty daholo paty nohaninandre alevolevonogna zany ny zava-mitranga ohatran'izay le izy tandremo anareo tovolahy mbola tsy manambady mandeha magnandrakandragna io mba agnotanio anao mba fa nahazo liso anareo vehivavy mbola tsy manambady mba discerneo tsara hoe sao dia olo tratrana mari de nuit na femme de nuit no iarahanao fa raha anao tafiaraka amin'io anao tsy mety tafaboaka zany satria ataon'le fanahy mihitsy le atonga anao ho alan'ny partenaire anao anao mba kofa tsisy vola anao dia efa alany tafisaraka avy amin'ny raha iny efa le tsy mampisy vola anao avy amin'ny fagnahy manambady anazy io satria anao mipetapetaka aminazy lasa vorery anao zay le volaniko hoe karazana tromba mamoriry da iny Jesosy atsika jiaby misy matonga aretigny tsy hay fagnazavagna io misy olone jerevagna amin'ny dokotera tsy hitanao aretigny anazy nefa izy io raha tegna dininao tafiaraka tamina lehilahy na tafiaraka tamina vehivavy zay misy fanahy manambady dia vokatry le jalony le fagnahy ratsy ataony zegny raha mamparary an'ity olo ty zay tsy ahitampana fody olo boka izy kofa marary tsy dangitry malemy raha io pero tsy ahoan'le raiky saraka simba le fiaina dia ohatry zany koa ny vehivavy marary tsy ahoana lehilahy olo marary ke avy amin'ny fanahy daholo mahatonga an'io dia betsaka nefa io olo hitanao mandeha amin'ny lalagna io mahita ananjy karaha bebe vody bebe antsinika dia tamagna anao mandeha aza fantanao raha mikotrolana anjendro ale dia be da be nefa revagna ny olo manambady ny olo managna sipa managna olo tiagna tsy mba magnazavany zany amin'le partenaireny hoe zany hoe magnonofo raha karan'izao isikalle ohatrany hoe mba fa tsy gasy zegny ozy mba mahazo karana hely antegna amin'ny tontolo ara-panahy ohatrany hoe ankafiziny ndraiky le izy ole dia ataony délivrance entre parenthèse moa zay fa mino zao fa magnampy betsaka anao ny fahafantaranao an'izany da iny tompo atsika jiaby io tagnana io koa revagna de protection izy io fiarovana rehefa anao misy raha tady ampatahotra anao eno tsara ty anao managna an Jesosy managna fanamasina io misy zavatra tady ampatahotra anao na mety hoe tsy mampandropandry sainanao atsanganao zao fotsiny tagnanao ankavanana mety tsy managna moadiry ianao fa igny tagnanao misandatra igny dia fa ampy andresenao igny tananao misandatra igny dia fa ampy ahitanao ny voninahitr'Andriamanitra fiarovana nampatsiaro antsika kely za tamin'andrenga ho an'izay mijery match de foot isaka i Congo io magnano match misy rangahy magnatao pataloha mena zay manandran-tagnana karaha ty tsy haiko sa mba hitanary izy tsy raha ataotaony fahatany izy fa maneho karazana pouvoir izy am'izay pouvoir mystique zay anehoany hoe misy hery miaraka aminay asazonao le izy dia anao koa zany afaka mba magnano raha karaha-jaigna amin'ny fiainanao manokana misy taona anao mijoro tsy haiko antegna tragnonare koa anao mijoro dia tagnanao sambotra anao karaha ty zay natonga ny Paoly apôstôly nagniraka mihitsy hoe ny lehilahy ozy izy rehefa mivavaka dia tokony manandra-tanana dia mandana ndraiky mba ese eo ankoatrany anao le miankohoka ankoatrany anao le tsy haiko magnano akory ndana ndraiky mba atao vavaka manandra-tanana ampanandra-tanana da iny tompo any antsika hatrarehetra da iny Jesosy ianao teboka magnaraka ny fanandra-tagnana dia fitsarana na jugement ane mitsara ny fahavalonao anao mijuge fahavalo mijuge adversaire mijuge any satana hoe androany mamoaka didy mihitsy ianao hoe androany rava ny asany maizana androany levona zay karazana famosaviana androany reo endrika fanamanambady antegna rava tsy misy fandraisana aminazy io afaka manao an'izay anao jugement ny fanandra-tanana rehefa fa te hitsara ny probleminao ianao manaova vavaka mpanandra-tanana amen fitsarana ao amin'ny asan'ny apôstôly 13:11
Asan'ny apôstôly 13:11. Asan'ny apôstôly 13:11. Mivaky toy izao manao hoe: arindro ankehitriny ny tanan'ny tompo amela ny alahy, dia ho jamba ialahy ka tsy ahita masoandro aloha, dia latsaka tao aminy niaraka tamin'izay ny mampajambenina sy ny aizina ary ny raparapa ny tady olona hitantana azy izy. Enjina zany indro ny tagnan'ny tompo, nefa io ny tagnan'ny apôstôly izy nampiasainy. Indro ny tagnan'ny tompo, zany i tagnanao izy zany afaka misolo tagnan'Andriamanitra, i vavanao afaka misolo vavan'Andriamanitra. Mba alay vonona moa ry havany, hoantsika zay mety mbola tsy dia minomino raha tsara be, i devoly tsy hita maso eo azy iroagna amin'ny alalana teny mivoaka, iroagna amin'ny alalana mipetratra tagnana mivoaka, andeha agnozona anao fa mety problème mana pastera. Airoko indray mandeha sao dia tsy fantanao. Devoly io roahiny, hoe miala. Magnino izy miala? Satria misy hery le teny navoaka le mpanompon'Andriamanitra. Devoly io metragna tagnana mivoaka, ary dia tegna mivoaka tokoa. Ny antony misy hery ilay tagnana mipetraka. Amen. Dia zay zavatra zay mandana eritrereto kely hoe misy hery afaka mavita raha jiaby zany tagnanao eo. Tsy mandroaka devoly foana, tsy magnasitrana marary foana, fitahina koa azony zibe koa. Ndana mba hivavaho zio, isaka anao hivoaka tragno, andray vola be hoe ty tagnako ty niany, ho izy fitahina miaraka amin'ity niany mody, izy fagaga, vavahanao itagnanao io. Satria na ny ten'Andriamanitra ary milaza fa hita ny asan'ny tagnana re zaho izy. Hita ny asan'ny tagnanao. Amen. Mino venao fa mbola ho tahina ny asan'ny tagnanao ratsy be mihitsy ray torin'ny pastera. Izy viagny zay mba ataovinare aloha elaka mba mety. Ratsy be le izy lasa tsy concentré pastera zafady. Fitsarana. Ny tagnana ihany koa dia famoronana. Famoronana. Afaka mamorona zavatra ny tagnanao io. Ndana ho anareo zay mbola tsy navita tragno nefa fa manana tokotany, mitsangana amin'ny toerana iny nareo dia atsanganao zao ny tagnanao. Dia aoka hoe manomboka androany mba ho isy tragno amin'izay ty toerana ty. Aoka hoe manomboka androany mba ho isy famatsiana rabola amin'izay, tsy haiko ino le zavatra tianao foronina. Ohatra tsy mandeha tsenanao, dia ndana mba mianatra mijoro amin'ile tsena. Dia aoka hoe ho isy client maro be ho avy amin'ity tsenako ty. Sendra hitanao misy zavatra tsy normal, dia ndana mamorona, afaka mamorona zavatra ianao amin'ny alalan'ny fandraratanao tanana. Rehefa hitagnanao io ahinjitrinao, dia misy présence de Dieu zay ao ambadika. Amen. Mino venao fa ho isy présence de Dieu manomboka eto tsy henoko tsara le amen nanao ndao tsika hitsangana. Tiako ahinjitrinao amin'ny lanitra ohatr'izao ny tananao. Te hivavaka manokana ho anao zany hany. Ho hitan'ny masonao amin'izay fa ho isy fahitam-pity mbola tsy hitan'ny mason'ny olona hitrango amin'ny fiainanao. Ahita zay mankahalanao fa ambinina zay rehetra ataon'igny tagnanao igny. Manomboka ho lasa antenne ara-panahy igny tagnanao igny, isintona ny présencen'Andriamanitra. Ho lasa famantarana sy fagagana ny tananao, anasitrana marary, androaka demonia, andray fitahina, andray fipoahana mahagaga. Zay kasiny tagnanao dia mandroso, zay kasiny tagnanao dia miroborobo, zay kasiny tagnanao dia miatsara. Ho isy fiainana mivoaka amin'igny tagnanao igny. Amin'ny anaran'i Jesosy. My name is David Blessing. Mitsodrano ny tagnanao za, ho ambin'Andriamanitra ne ny asan'ny tagnanao. Ho ambin'Andriamanitra ne iny tagnanao igny ho isy hery mahagaga iraikitra amin'ny tagnanao. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'izao fotoan'izao za manao transfert d'onction. Ho anao zay tonga eto ka na tsy arikivokivy ianao tatoato. Andriamanitra ampahery anao. Andriamanitra ampandresy anao. Andriamanitra nomenao fiainam-baovao. Andriamanitra ampahita fitianao.
tononoko miverina amin'ny laoniny ny fiainam-bavako, miverina amin'ny laoniny ny fiainam-pananao. Raisany amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izao fanandratanao tanana izao midina aminao ny fanamasina. Raiso ny fanamasina, raiso ny fanamasina, raiso ny fanamasina, raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ao anatin'izao fanandratanao tanana izao misy délivrance ho ataon'ny Tompo aminao izao. Aoka ho afaka ianao, afaka ianao, afaka ianao, afaka ianao. Raiso ny fanafana. Zay rehetra tratrana fanahy manambady amin'ny alina. Ho anao izay magnonofo ratsy foana isaka matory. Manisa telo za dia mivoaka aminao ifanahy io zao dia zao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ray, roa, telo, miala. Miala ianao ry fanahy manambady. Tsy mahazo manimba ny fiainan'io vehivavy io intsony ianao. Tsy mahazo manakana ny fiainan'io lehilahy io intsony ianao. Ndana mivoa, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoa ianao zao dia zao. Sor. Oka hirotsaka aminao amin'izao fotoana izao ny fahasoavan'Andriamanitra. Amin'ity tapany maraina ity mandray fahasoavana ianao mba handroso. Mandray fahasoavana ianao mba ho tahina arabola. Mandray fahasoavana ianao mba ho salama. Mandray fahasoavana ianao mba handresy anatin'ny aretina. Mandresy arabola ianao. Mandresy amin'ny fandrarana ianao. Tahina ny fiainanao. Raisa ny fahasoavana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka eto nizaniza namusavy ianao, foanako ny didy. Mandresy amin'izay ianao hoe afaka ianao hoe tahina ianao. Mivany trosa rehetra, mivany fatorana rehetra. Ny rano Jesosy Kristy mandrakotra anao. Ny rano Jesosy izay miteny tsara lavitra noho ny rano abela, iteny amin'ny situation arabolanao, iteny amin'ny ara-pahasalamanao, iteny amin'ny ara-pitiavana, iteny amin'ny asa fivelomana. Raisy ny herin'ny rano Jesosy. Misaotra Tompo, misaotra anao zahay. Mankasitraka Tompo. Midina aminao ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Raiso ny hery, raiso ny fanamasina, raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Ho anareo ampovoany eo raiso zany hery zany. Ho anareo